eo anatry amizay mitaky ny hananganana vaomiera iraisana hanao fanadihadiana makasika intranga tao Mahajanga iny ny vovonan'ny Mpianatra avy amin'ny faritra 220 nanao fanambarana moa izy ireo tamin'ity androandroany ity ny androandroany ihany koa dia nentin'izy ireo nampiseho ny firaisan-kinan'ny samy mpianatra. Manoloana ny toedrara misy ary mbola misy any amin'ny université ny Mahajanga niteraka savorovoro sy nahatonga fahafatesan'ny mpianatra namanay sy ireo naratra mafy izay mbola tsaboina hatramin'izao dia manao fanambarana toy izao zahay solitena mpianatra avy amin'ny faritra 220 eto amin'ny université n'Antananarivo. Maneho fiaraha-miory amin'ny namanay izay namoy ainy ny alahady lasa teo izay mpianatra eto amin'ny université n'Antananarivo. Maneho kosa ny fankairezana sy mitrotro ambavaka an'ireo namanay mbola maratra tsaboina hatramin'izao. Maneho firaisan-kina amin'ireo mpianatra namanay any Mahajanga sy amin'ireo université efatra manerana ny Madagasikara. Manameloka ny hery famoretana sy ny fampiasana herisetra ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny mpianatra namanay izay mariana fa tsy mitondra fitaovam-piadiana fa mitaky ny zo fototra amin'ny maha-mpianatra. Mangataka amin'ny fanjakana mahefa mba hijery sy hanadiady akaiky mahakasika ny zava-misy tena marina mba tsy hisian'ny tsangan-javatra mba tsy hampisavorovoro na hisian'ny disadisa manaraka amin'ny université manerana ny Madagasikara.